Fiavana malala rehetra ao amin'ny tompo aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika nafahany antsika amin'izao miarabelona raha tsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Hitsangana isika hanao ny fanentanana hira azakazaka masina. Hiterany tompo isika amin'ny alalan'ny salamo sy ny hira efa voalahatra dia ampiombona ny feontsika ampanao salamo isika manao hoe: anandratra anao aho Jehova, fefa nanintona ny hiakatra ianao ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko aho. Jehova Andriamanitra, nitaraina taminao aho dia nahasitra anay ianao. Jehova, efa nampakatra amin'ny fanahyko avy tany amin'ny fiainatsity ianao, efa nampody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho. Mankalazany Jehova ry olony masina, ka midera ny anarany masina, fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany, nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga hiaviany marikany, fa noho ny maraina kosa dia misy fihobiana. Amen. Is
Hivavaka isika. Tompo, nasehonao miariary tokoa ny fitiavanao sy ny herinao. Natolotrao ny zanakao famonjenanay amin'ny ota izay hevitra mampisaraka anay aminao. Nanaiko ho faty izy mba havelona anay, ary derainay ianao ankehitriny, satria resy izany fahafatesana izany. Tsy nahatana azy ny fasana ka dia nitsangana izy. Tompo, derainay sy ankalazainay ianao, satria ianao tokoa no mamelona anay, mampandresy anay, ary ankehitriny angatahanay ianao, anokatra ny fonay, azonay mandray anao. Sokafy ihany koa ny sofinay azonay miaino anao, ny masonay hibanjina anao, ary ny vavanay hidera ny anaranao. Meteza ianao hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ary hanatrika anay amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Avaozy amin'ny alalan'izany fanahy masina izany izahay, fa tianay atao vonaitry ny anaranao izao fanompoana tanterahanay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilay efa nandresy ny fahafatesana. Amen. Faly miaraba ny ankizy sy ny tanora rehetra natratra indray izao Pasika 5-22 izao, manona ny fiadanan'ny Tompo aminareo ary dia ho velona tokoa miaraka amin'ny Tompo ianareo. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora anao ny hira efa voalahatra. Hivavaka isika. Jesosy indreto ny ankizy sy ny tanora rehetra vonina hiaino anao, dia miteneny ianao ary meteza ianao hialo lalana ny teninao anatin'ny fon'izy ireo azony mandray izay tianao ampitaina amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay akantsika ny afatra amin'ity andro anio ity dia ny Apokalipsy 2:10 tapany farany. Apokalipsy 2:10 tapany farany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Amen. Andeha ny tantaran'i Daniela no akantsika ny afatra amin'ity anio ity indray azontsika mandray izay lesona tokony iainantsika ankizy sy tanora rehetra. Daniela izay lehilahy endry manam-panahy teo amin'ny fanjakana ary dia notendren'ny mpanjaka Dariusa izy mba ho isan'ireo mpanapaka ao anatin'ny firenena. Tao anatin'izany asa nanendren'ny mpanjaka izany dia nandeha tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana mandrakariva izy. Fa manoloan'izany fahamarinana izany dia nialona azy ny namany, tezitra tamin'ireo naman'ireo ka dia nitady izay hevitra azona mamono an'i Daniela. Dia niresaka tamin'ny mpanjaka ny namany hoe mpanjaka, andao anao didy eto amin'ny tany sy ny firenena, ka izay rehetra mangataka na amin'olona na amin'Andriamanitra na Andriamanitra iza na Andriamanitra iza dia ho vonoina ho faty tokoa izy ary atsipy ao andavaky ny liona. Afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka no azahoan'ny olona mangataka. Dia nataon'ny mpanjaka ny didy. Rehefa natao ny didy dia nambara tamin'ny vahoaka rehetra hoe ho vonoina lefa ao andavaky ny liona izay mangataka tsy amin'ny mpanjaka. Fa i Daniela kosa na dia nisy an'izany didy izany aza dia mbola nivavaka isan'andro ihany tamin'Andriamanitra rainy izy, nandohalika isan'andro, nangataka tamin'izay Andriamanitra hivavahana izy. Rehefa nahita an'izany ireo namany dia nandeha nitatitra tany amin'ny mpanjaka indray. Efa nanao didy ianao ry mpanjaka fa i Daniela kosa tsy mba manaraka an'izany, fa in-telo isan'andro izy no mangataka amin'ny Andriamaniny. Noho izany mila atsipy ao andavaky ny liona izy.
dia natsipy tao andavaky ny liona tokoa Daniela. Nandritry ny alina manontolo izy no navela tao andavaka tao. Saingy izao rehefa maraina ny andro dia navoaka tao izy, mbola tsy nanino tsy naninona. Salama tsara, tsy nisy naratra mihitsy. Ary rehefa niseho izany zavatra izany dia Darius indray no nanao taratasy ho an'ny firenena hoe tsy maintsy mivavaka amin'ny firenena amin'ny Andriamanitra Daniela ny mponina rehetra eo amin'ny firenena, ary Daniela kosa dia feno fitahiana sy feno fahasoavana tamin'ny fotoana nizakany Darius mpanjaka. Dia mba ho isika ankizy tanora rehetra ihany koa, tsy hatahotra ny fahafatesana isika fa ho samy joro mandrakariva. Dia rehefa mahajoro isika dia omeny ny tompo antsika ny satroboninahitra fiainana, dia fitahiana ety amin'izao tontolo izao fa indrindra ilay fiainana mandrakizay izay efa homanina ao antsika. Dia ahajoro isika ankizy tanora rehetra mba ho vavolombelona izany fahaveloman'ny tompo izany. Amen. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izay ny amin'ny tantaran'i Daniela izay azonay mandray hafatra indray. Fa rehefa mahatoky hatramin'ny fahafatesana izahay dia ianao no hanome ho anay ny satroboninahitra fiainana. Fitahiana ety amin'ity izao tontolo izao ametrahanao anay ity, fa indrindra dia ilay fitahiana any amin'ny ho avy dia ny fiainana mandrakizay. Tafiohery ny ankizy sy ny tanora rehetra azony mijoro ny amin'izay mahavelona anao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tsy mitsahatra ny dera sy mankalaza anao izahay amin'izao fotoana izao, indrindra amin'izao andro ahatsiarovanay ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tomponay tamin'ny maty izao. Anio ihany koa no hanamafisanay ny finoanay anao, dia ny andovanay ny lanitra sy iainanay ny fiainana mandrakizay. Mangataka amin'ny fanahy masina izahay hiasa mahery ato anatinay, ka handraisanay ny hafatra avy aminao, fa velona sy mahery ny teninao. Aoka tsy hisy afa-tsy ny feo avy aminao no renay avy amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teninao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maky sy iain'ny soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'i Daniela toko 4, andininy 420 ka hatramin'ny 720. Rehefa hita io vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'izany Darius mpanjaka dia nanoratra ho amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay monina ambony tany rehetra hoe hitombo ane ny fiadananareo. Manao lalànao mba hankivitan'ny olona sy atahorany eo anatrehan'Andriamanitra Daniela eran'ny fanjakako rehetra,
fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay, ny fanjakany aharitra hatramin'ny farany. Izy no namonjy sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana ny an-danitra sy ety an-tany, ary izy no namonjy an'i Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Ary izany Daniela izany dia nambinina tamin'ny nanjakan'i Darios sy tamin'ny nanjakan'i Kirosy Persiana. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Matthieu toko 7:20 andininy 1 ka hatramin'ny 7:10. Ary ho faranana ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 2 andininy 9 ka hatramin'ny 1:10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny aliny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy horohorontany mafy fa nisy anjelin'ny Tompo nidina avy tany an-danitra, dia nankeo ka nanakodiany vato, dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra, ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala. Ary mpiambina ny vadi-po noho ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe, aza matahotra ianareo, fa fantatro fa Jesosy izay efa noombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay nolazainy. Avy ka jereo fa taony nandrian'ny Tompo. Ary mandeha anafaingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary indro mialoha anareo ho any Galili izy, any no ahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo ao, dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra no faly indrindra. Dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe finaritra. Ary izy ireo nanantona dia niazona ny tongony ka niankohoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra fa mandeha ihany ka asaovy makany Galili ny rahalahiko, fa any no ahitany ahy. Ary noho nandeha izy ireo, indreny mpiambina sasany nakany an-tanàna ka nilaza tamin'ny loham-pisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Ary rehefa niangona izy mba miloha olona, dia niara-ny hevitra ka nanome vola be ny miaramila. Ary nanao hoe, lazao hoe ny mpianany no tonga alina ka nangalatra azy, raha sendra natory izahay. Ary raha misy milaza izany amin'ny gouvernoura, izahay dia ampanaiky azy ka hanao izay tsy ampaninina anareo. Dia nandray ny vola izy ka nanao araka ny teny nomeny azy, ary izany teny izany dia nahelin'ny jiosy mandrak'androany. Ary mpianatra 110 dia nakany Galili ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary noho nahita azy izy dia niankohaka, fa ny sasany nianahana. Ary soraty eo amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Smirna, izao no lazainy voalohany sy ny farany izay efa maty, nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manan-karena ianao. Ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tena no jiosy, kanto tsy izy fa sinagoga ny Satana. Aza matahotra izay efa heretanareo, indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-trano maizina, mba ho voaza-toetra ianareo ary anampahoriana filoana. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesany ianao, dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana, izay manatsofony aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsy ho simban'ny fahafatesana faharoa. Amen.
ho aminareo rehetra riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito elohan'ny seza fiandrianany, indrindra avy amin'ny Jesosy Kristy ilay vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Pasika 5 mbola iarahantsika mandrakariva amin'ny lohahevitra manao hoe velona ny tompo. Ny firariana amin'ity pasika ity dia ilay tompo velona amelona ny finoantsika indray, amelona antsika amin'ny lafiny rehetra ao aminy. Eo amin'ny filazantsara ka Matthieu 7:20 andininy 7 no iarahantsika. Matthieu 7:20 ny andininy 7. Dia angatantsika ny lehilahy rehetra mba maka izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe anjely ny laza izany. Dia ary vehivavy indray no iara-maka izany amin'ny anaran'ny tompo. Sika rehetra iaraka manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary mandihana fangana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro mialohanareo ho any Galilia izy, any ho ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo ao. Amen. Anjely no ny teny io andininy io, ary ny feontsika rehetra mitambatra teo dia fanehoana fa velona ny tompo, mpandresy isika. Na dia somary nalefaka azy indrindra ny an'ny lehilahy ny feo dia mpandresy isika satria velona ny tompo. Tsara ny mampatsiahy ety am-piandohana fa ny tantaram-pamonjena dia nanomboka tany amin'ny fahariana. Zava-mahagaga ho an'izao tontolo izao ny filazana fa Andriamanitra dia nahary an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teny. Ao amin'ny Genesis 1, ao amin'ny Jaona 1 no tena manamarika izany raha ny soratra masina. Zavatra faharoa izay nahagaga an'izao tontolo izao koa dia ny filazana fa Andriamanitra dia tonga olombelona, tonga nofo miara-monina amintsika. Ao amin'ny fiandohan'ny filazantsara no tena milaza izany indrindra. Ary ny zavatra fahatelo izay mahagaga an'izao tontolo izao dia ny fanambarana fa nitsangana tamin'ny maty i Jesosy Kristy mba ho lohan'izay mpino modimandry. Fitsanganany tena ny maty, fitsanganany Kristy, ny fandreseny ny fahafatesana indrindra dia zava-mahagaga izay manaitra n'izao tontolo izao. Hitantsika ny amin'ny faraparan'ny filazantsara efatra indrindra fitantaranana izany. Santionany ny Matthieu 7:20 izay novakiana tamintsika teo, ary ny andininy 7 no ndeha anivozantsika ny afatr'Andriamanitra. Nitsangana tamin'ny maty i Jesosy, velona ny tompo. Velona ny tompo, afatra maika izany. Afatra maika izany. Velona ny tompo, tena fiainantsika izany. Tena fiainantsika izany, fahaveloman'ny tompo izany. Ary ny fahatelo farany, velona ny tompo, tsy adikevitra izany. Velona ny tompo, tsy adikevitra izany. Eo ny andininy 7 tapany voalohany dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo. Ary mandihana fangana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Mandihana fangana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Velona ny tompo, afatra maika izany.
angatahn'andro, tsy miandry minitra, tsy miandry segondra akory, fa amin'izay andrenesany ahafantarana indrindra fa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia miainga izay nahita, miainga izay nampandrenesina mba hilaza amin'ny mpianatra, sika kristianina, sika fiangonana, fa hilaza amin'ny manodidina koa fa velona ny tompo. Raha ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ry havana, miamaro ny fandrenesana, vaovao aingana, milaza vony olona eto sy eroa. Matinovonoina ny olona tahaka izao, tsy hita popoka ary hita faty tsy ananina ny olona toy izao. Vony olona misesisesy na ny amin'ny loza mpifamovozana na vokatry ny herisetra manomboka ny amin'ny isa-tokantrano eny anivon'ny fiarahamonina, vony olona. Ary maro no mampiasa ny fitaovan-tserasera ampitana aingana izany filazana fahafatesan'izany. Manahoana ny fampiasantsika kristianina, fiangonana, ny fitaovan-tserasera ampitaina ny hoe velona nitsangana tamin'ny maty i Jesosy Kristy. Mandehana aingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, amafiso eo amin'ny toerana rehetra izay misy ianao ny filazana fa velona ny tompo. Raha mbola tsy nambaranao mazava atao amin'ny ankohonanao zany, aza mangatakandro anio rehefa tonga ny an-trano ianao dia izay no tononona, velona ny tompo. Raha hiditra eny amin'ny fiarahamonina ianao amin'izay mety fandaharam-potoananao raha ampitso, dia aza misalasala na menatra akory manonona ny hoe velona ny tompo. Raha hiditra toeram-piasana ianao na noy amin'ny fianarana na hifanerasera amin'ny hafa amin'izay fikarakarana ataonao andavanandro, amin'ny talata na amin'ny lakamisy sy ny toy ny fiainanao, dia aoka ho hita mihitsy hoe velona ny tompo. Aoka ho fantatra izay mifanerasera amintsika fa velona ny tompo. Vaovao maiky, vaovao mahafaly, mila ampitaina izany. Tena rakotry ny ororo sy ny tahotra, ny fangovitana izao tontolo izao, no ny fahafatesana maro na vokatry ny ady na vokatry ny herisetra, eny vokatry ny loza voajanahary. Fa amin'izany indrindra no irahana tahaka ny nanirahana ny vehivavy tonga hijery ny fazany, isika fiangonana avy nankalaza ny Pasika ka hiteny tsy hitarehetrehitra ny hoe efa nitsangana tamin'ny maty i Kristy, velona ny tompo. Totovy, totory, filazana ny fahaveloman'ny tompo izao tontolo izao, mba hanana tsirim-panantenana manoloana ny fahafatesana indrindra. Ny faharoa dia ny hoe velona ny tompo fiainana izany. Tsy hoe afatra maika fotsiny izany, fa ny fahaveloman'ny tompo koa dia fiainana manontolontsika mpankalaza ny Pasika. Fiainana ny fahaveloman'ny tompo. Hoy ny tapany faharoa amin'ity andininy ity manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, indro mialohanareo ho an'ny Galilia izy. Indro mialohanareo ho an'ny Galilia izy. Any no ahitanareo azy. Galilia dia fantatsika fa toerana izay niriariavan'i Jesosy. Rehefa teraka tao Betlehem izy, dia tany no nitombo tamin'ny fahazazana tonga tamin'ny fiatrehanan'ny batisa ny Jaona mpanao batisa, ary dia nivezivezy nanao ny fanompony tao amin'ity faritry Galilia ity. Tao ny tanànan'ny Kapernaum izay namoriny matetika ny mpianatra ka nampitombony azy ireo ahatonga azy ho tena iraka matanjaka hitory ny filazantsara. Kapernaum tao amin'ny faritry Galilia izay nanaovan'ny tompo fahagagana maro.
ao amin'ny faritry Galily koa no misy an'izany hoe Korazina, ao amin'ny faritry Galily misy an'izany hoe Kana, fantatsika amin'ny fampitomboana ny fanovana ny rano ho divay. Tena faritry ny fahasoavan'ny tompo, faritra nanehoan'i Jesosy Kristy ny heriny, fa tsy tokony ho adonontsika koa, fa toerany fiantsoana ny mpianatra teny ampanaratoana zany faritry Galily zany. Koa raha miteny ny anjely eto manafatra ny vehivavy manao hoe lazao amin'ny mpianany, fa indro mialohanareo any Galily izy, dia te hilaza hoe mialoha na mitarika amin'ny fiainantsika andavanandro ny tompo. Izy ilay velona dia mitarika antsika amin'ny fiainantsika andavanandro, tsy ny fiarakarana na ny fandehandehanana na ny vezivezena mivoaka sy miditry ny trano ihany amin'ireo lasa samihafa mialo avan'ny tompo atsika, fa indrindra ny fanompoana izay niantsoana atsika. Raha tononona eto hoe indro mialohanareo ho any Galily izy, any no ahitanareo azy, dia te hilazana hoe any Galily velona ny tompo, miantso anareo indray izy, miverena mamaly ny antson'Andriamanitra. Tsy tokony hatonona mantsy fa tena ao anatin'ny tahotra reto mpianatra reto ka nidy aman-trano tamin'izany fotoana ny nahafatesan'ny tompo eo am-piandrasana ny fitsanganany amin'ny maty. Manavao zay indray fanoloran-tena fa velona ny tompo, atao fiainana ny fahaveloman'ny tompo. Zany hoe tsarovy fa ilay tompo velona dia mitarika asy ianao isan'andro, mialo atsika amin'ny andavanandrom-piainantsika. Tsarovy fa ilay tompo velona dia mitarika atsika hiavao amin'ny fanoloran-tena, manavao sy mamelona ny finoantsika mba hahatonga ny fanompoantsika ahery vaika kokoa mihoatra noho ny tany aloha. Isika kristianina indraindray dia mampieritreritra, toa tsy maharototra ny manodidina antsika satria kristianina milofika, kristianina malazolazo, ohatra ny tsy hiasa rehefa any amin'ny toeram-piasana, ohatra ny tsy hiteny rehefa mifanerasera eny amin'ny fiarahamonina. Fanontaniana dia hoe fa tena velona ve ny tompo ao anatitsika? Raha eketsika amin'ny finoana fa velona marina ny tompo, mialo atsika amin'ny fiainantsika andavanandro ary mandrisika atsika amin'ny fanompoana, dia isika ilay olona tsy mba hitaretrretra, isika ilay olona feno fiombonana, fivelarana amin'ny fiarahamonina, isika ilay olona tsy mba mihidy fa vonona hifanometanana amin'ny hafa mandrakariva. Izany no anehoantsika ny fahaveloman'ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Velona ny tompo, atao fiainanao zany hoe fahavelomana izany amin'ny ataonao andavanandro, dia izy ilay velona no hitarika ka handrisika anao mba havitrika amin'ny atao rehetra, amin'ny fiainam-panomponao aty amin'ny fiangonana, ny fijoroanao ho vavolombelona eny amin'ny fiarahamonina, dia mbola izy koa no iseho ary ho hitantaratra fa velona ao anatitsika. Ny fahatelo ry havana dia ny hoe velona ny tompo tsy adikevitra izany. Ireo soratra manodidina ny andininy fahafito ity no azontsika maka ity foto-kevitra fahatelo ity. Raha miampita kely eo amin'ny toko fahafito amby roapolo andininy fahatelo amby enimpolo hatrany amin'ny fahaenina amby enimpolo isika, dia izao ny zavatra nitranga. Hoy ireo nivorona keo amin'ny Pilato sy ny mpisorona ary ny fariseo: tsaronay a iny mpamitakiny, fony izy mbola velona dia nanao hoe raha afaka teloana dia hitsanganao. Ka izao asovy ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo, fandrao avy ny mpianany ka hangalatra azy, dia ilaza amin'ny olona hoe efa natsangana tamin'ny maty izy, ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hay, raha izany hoy Pilato, maka-piambina ka mandehana ary ataovy mafy arak'izay ainareo ny fiambenana. Ary noho ny lasa izy dia nalatsany ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasiny
tombo-kase ny vato. Io zany no neveriny Pilato sy ny mpisorona ny fariseo, ny ara-panjakana sy ny ara-pivavahana mba hiadiana amin'Andriamanitra ny amin'ny fahamarinany fikasan'Andriamanitra hanangana ny Jesosy amin'ny maty. Idio tsara ny fasana, asio tombo-kase, ataovy mafy ny fiambenana. Ary noho ny nitsangana tamin'ny maty Jesosy, ny andininy fa 13 hatrany amin'ny 17 dia voasoratra ny hoe rehefa niangona indray ny loha olona dia tonga ny mpiambina ny laza hoe taotsony ane le faty zao no izy hoy ny mpisorona, omenay volona ireo miaramila dia mandana elezo fa nalainy ny mpianany tao ny fatiny Jesosy. Izay kosa ifampiraraha amin'ny gouvernoura ka tsy akasika anareo izy. Zany hoe tiany vola, afafazo ny laingy. Fa tsy nitsangana tamin'ny maty zany Jesosy fa nalainy ny mpianany faty. Ao amin'ny 17 voalaza fa izay nahitan'i Jesosy tamin'ny mpianatra, ny sasany ankohaka, ny sasany anana. Zany driavana no ilazana hoe ny famahofaony hevitra maro sy resaka be dia be toady hevitra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Filazana aza moa eny amin'ny 19 dia manao hoe naheliny Jiosy mandrak'androany ny filazana hoe nalainy mpianany tao amin'ny fasana ny fatiny Jesosy. Velona ny tompo tsy adikevitra zany. Matoa isika tonga amin'izao Paska izao ry havana, dia antenaina fa isan'ireo olona tsy miady hevitra amin'izay fanambarany ny soratra masina ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Fa mirotsaka eny amin'ny fiarahamonina kosa isika, misy karazany mpisorona sy ny fariseo any te andiso ny filazantsara. Tsy nitsangana tamin'ny maty zany ane le Jesosy hoe nalainy ny mpianany tao. Tsy izy kory ary le nifantsihana teo amin'ny hazo fijaliana fa olo-kafa, tena sinema iny. Zavatra tahaka izany no mandendeny amin'ny fiarahamonina. Fa tsy izany ihany, fa misy koa te hiady hevitra ny amin'ny filazantsara tsotra izao. Jesosy tsy nitsangana tamin'ny maty zany, tsy misy Paska zany. Mandeha ny foana ny fiainana. Ry havana malala, marina araka izay nolazain'ny tompo ny fitsanganana tamin'ny maty. Hoy ny 19, tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avika jereo fa taony nandrin'ny tompo. Araka izay nolazainy. Iza no sa hitsangana ka hiady hevitra amin'Andriamanitra amin'izay fanambaran'Andriamanitra hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ho antsika izay miazo izany finoana izany, ho fototra hijoroan'ny fivavahana kristianina, mandihana any amin'izao tontolo izao, mandihana faingana ary atao fiainana mba hiseho amintsika fa velona ny tompo. Andresy lahatra izay mbola misalasala, tena velona ve izany Jesosy anareo zany? Anainga izay mandahan-kitsy rano mba ho tonga amin'ny fanekena zato isan-jato, fa velona i Jesosy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, indreo ny afatra anankitelo. Velona ny tompo, afatra maika zany. Ilaina anao ilazany, tsy misy atakandro amin'izay mifanerasera aminao, na raha oviana na raha oviana. Velona ny tompo, andrakotra ny fiainanao manontolo ny fahavelomany, ary hitarika anao amin'izay mety ho fandaharam-potoananao sy fikasana rehetra izy ao anatin'izany fahavelomany zany. Velona ny tompo, tsy miady hevitra amin'izany isika, ary vonina koa andresy lahatra izay mbola misalasala ny amin'ny fahavelomany. Kristy ilay velona sy manjaka, miaraka amin'Andriamanitra ray sy ny fanahy masina ny ampahery atsika ary ampiorina ny teny ao anatitsika. Amen. Hivavaka isika. Tompo, tena velona tokoa ianao eo amin'ny fiainanay, nandresy ny fahafatesana ianao, irainao izahay, satria afatra maika izany, izahay no irainao, hitory izany sy ampafantatra izany amin'ny manodidina anay rehetra. Aneo ny fitsangananao tamin'ny maty, hijoro vavolombelona izany fahavelomanao izany.
Tompo, ampahafantarinao anay fa ny fahavelomanao tokoa dia mitondra fiainana ho anay ary tokony ho fiainanay izany. Ianao no mitari-dalana anay ny amin'izay iainanay rehetra, na ny andavanandrom-piainanay na ny asa fanomponay. Fa ianao ihany koa dia mitaona anay, tsy hiady hevitra ny amin'ny fahavelomanao fa kosa hijoro vavolombelonao aneo izany fahavelomanao izany. Andresy lahatra ny manodidina anay fa tena velona tokoa ianao. Ifonanay Jesosy ny lasanay, fa tamin'ny fiainanay dia tsy hita taratra akory ny fahavelomanao. Tsy nanambara izany izahay, tsy niaina izany izahay, ary indraindray aza mbola misalasala ny amin'izany fahavelomanao izany. Ifonanay ireny rehetra ireny Tompo, hanavao indray ny fiainanay izahay. Vonona izahay hanambara ny fahavelomanao, tsy hitaredretra ny amin'izany izahay fa tena ho vavolombelona tokoa. Anay kotarianao amin'ny fiainanay izahay, ka hoenao ilay Andriamanitra velona tokoa no ho tonga fiainanay ka ahatonga fahavelomanao anay. Hitarika anay amin'izay rehetra tanterahanay. Ho mpanambara ny fahavelomanao izahay, ka andresy lahatra ireo rehetra izay mbola misalasala ny amin'izany fahavelomanao izany. Tompo, angatanay ianao hiasa, azonay mahatanteraka izany. Fa izay rehetra tsy mahatanteraka anay dia ianao no efa nandrakotra anay tamin'ilay ranao soa mba azonao mamonjy anay. Dia ho miara-mandresy aminao ilay Andriamanitra velona tokoa izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay. Amen. Andriamanitra izay ivavahantsika riavana dia Andriamanitra be fitiavana sy maharo. Ho anao izay mibebaka marina tokoa, raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantelana ny teny famelan-kely ka tolotro ny Tompo ho anao. Hoy ny Tompo, fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilain'ny raisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ilazana aminao fa voavelany eloko ao noho ny anaran'ny masina, andeha hiteran'ny Tompo isika. So
ny olona voavela heloka riavana dia samy joro vavolombelon'ny tompo hanambara izany fahavelomana izany koa ndeha isika hanambarany finoantsika amin'ny alalan'ny fanekempinoana apôstôlika izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra iray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijarana nanapaka Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamaty amin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra iray tsy toa avy any vinindra velo sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Fiombona mivavaka fangatahana isika. Tompo isaoranay ianao satria tena velona tokoa ary mihaino sy mamaly ny vavakay. Indreto izay ankehitriny manantona anao mitondra ny etaentanay. Tompo mangataka aminao izahay ho an'izao fiangonana izao ametrahanao anay ny asa rehetra anirahanao anay mba ho tanterahanay. Tafio ny herim-panahy avy aminao izahay Tompo azonay miatrika izany. Fitaovana ihany izay rehetra fa ianao no mahatanteraka ny asanao. Omeo anay no enti-manana rehetra azonay miatrika izany asanao izany. Saoranay anao ny amin'ny mpitandrina izay efa tafianao fahasalamana. Ny angatahanay aminao dia ny hatanteraka izany mba hisehoan'ny voninahitra ao Andriamanitra. Mangataka manokana izay ho an'ny ankohonany rehetra mba ho feno ny fahasoavanao sy ny fitahiana ao hatrany. Mangataka izay ho an'ny birao-piangonana ny dekona sy ny olona ny birao an'ny sampana rehetra ny tompon'andraikitra rehetra. Ianao no ampahery ny mpanomponao tsirairay avy ny amin'izay zara fanompoana efa niantsonao sy nifidiananao azy ireo tsirairay avy indrindra nanolorany tena teo anatrehanao. Mahatoky izay fa ampahery azy ireo mandrakariva ianao. Mangataka izay ho anay rehetra reto miombona ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Tsy miafina aminao ny fiainanay Tompo, mianjaanja eo anatrehanao izany. Ianao no mahalala ny hevitra heverana anay, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, ka izay rehetra irin'ny fonay sy angatahanay aminao Tompo, raha sitrakao dia tantera ao aminay izany. Tafio mandrakariva ny herim-panahy avy aminao izahay, azonay manambara mandrakariva ny fahavelomanao, ka ho hita taratra eo amin'ny fiainanay izany ianao Andriamanitra velona manjaka eo amin'ny fiainanay izany. Mangataka izay ho an'ny tanora sy ny ankizy ny zaza rehetra eo anivon'izao fiangonana izao. Ianao Jesosy Kristy no mba sy tahiry azy ireny mandrakariva eo ambany fahasoavanao. Ianao no ampijoro azy ireo na dia amin'ny androm-pahazazany sy ny androm-pahatanindrany azy mba ho mendrika ny mahazanaka ho azy. Petraka eo am-pelantananao ny fianaran'izy ireo tsirairay avy, ny kilalaon'izy ireo mba ho eo ambany fiarovanao sy fitantananao ary anehoanao ny voninahitrao. Mangataka aminao izahay Tompo ho an'ny firenenay, mifony izahay, avela ho heloka amin'irao fony firenenay, mifona aminao izahay ho an'ireo mpitondranay isanambaratongany. Ianao no hanadio azy ireo amin'ilay ranao izay efa nalatsakao teo ambony hazo fijaliana. Fanainao masina no hiasa ao anatin'ny mpitondranay azono mitondra ny firenenay araka ny sitraponao. Dia ianao no andrava izay rehetra tsy ankasitrahanao eto amin'ity nosy malalanay ity, fa ampanjaka kosa ny fiadananao sy ny fitiavanao. Mangataka izahay Tompo ho an'ireo rehetra tsy mba afaka miombona aminay noho ny antony maro samihafa amin'izao andro Paska izao. Izay rehetra tojo aretina dia ianao no hanasitrana, izay rehetra tojo fahoriana kosa ianao no ampahery. Izay rehetra mitanondriky ny olana mandrakariva Tompo, ianao no hijery azy ireny ka ampahery azy. Ampatsiaro azy ianao fa ianao ilay efa nandresy ny fahafatesana no afaka mampandresy azy ihany koa ao anatin'izany adiny izany. Matoky izay fa Andriamanitra velona ianao mihaino sy mamaly ny vavakay. Ka izay rehetra heverinao mahasoa sy mahatsara ny fiainanay, na dia mbola tsy angatahanay aza, dia tantera ao aminay araka ny habenindrafonao. Satria ianao no efa niteny fa na dia mbola tsy mangataka akory aza ianareo, dia efa fantatry ny rainareo sahady izay tokony ho anareo. Tantera ao aminay ary izany Tompo, araka ny haben'ny fitiavanao. Vavakay dia tanterahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
ary ampiombonay amin'ilay vavaka efa nampianariny manao hoe rainay izay ny an-danitra ho masiny aneny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay anio izay anasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninay hatramin'andrakizay amen. Misaotra amin'ny baom-piangonana mampahafantatra antsika ny asan'Andriamanitra miandratsika riavana. Manatra ampiaraharatsika no ny fahatrarana pasika 5 andefainga antsika ankalazana koa eny amin'ny toerana rehetra izay andehantsika. Mandiana faingana kalazao amin'ny kianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Fanatanterahana izany sahady dia misaotra amin'ny tompo isika fa afaka hiditra amin'ny asa voalohany amin'ny fitoriana ny filazantsara ity taona 2024 ity. Any amin'ny sodaparitany laharana fafito Andovobe Kristi Ranovelona izay sodaparitany miara-miasa amintsika rahateo araka ny fandamina ny Folobe FJKM. Misy fianakaviana anankiray atao anatin'ny fiangonana no ny fanomezam-pahasaovana sy ny fahanisendahatra manokana tao amin'izy ireo dia nanaiky alorona fiangonana anankiray any amin'ny sodaparitany laharana fafito. Vity zany ary mitokanana ny sitrapontompo ny 20 Mey ho avy izao any amin'ny sodaparitany laharana fafito Averina indray. Toy ny fanao amin'ny fandraisana fiangonana vaovao toy izao dia misy ny tafika masina mialoha ny fotoana. Zany hoe alohan'ny 20 Mey dia hikatroka tafika masina ny fiangonana. Ankoatran'ireo mpianakavy resy lahatra amin'izany any amin'ny sodaparitany laharana fafito iny dia misy isika aveto hisotro fitiavana ho fiombonam-poam-panahy amin'izy ireo mamaly raha teo koa ny antson'ny synode FJKM androso amin'izany tafika masina izany. No ny antony efa fantatsika nefa dia tsy maintsy ferana ihany ny andeha amin'ny oasio. Koa ny sampanahy sasa fitoriana ny filazantsara dia mametraka ireto fandaminana ireto. Ny fotoana izay anatanterahana ny asa dia anomboka ny 4 Mey ifarana ny 14 Mey 10 andro ka ny 3 andro voalohany dia eny an-dalana, ny 7, 8, 9, 10 dia tafika masina mitety varavarana isam-bohitra. Ny 20 Mey dia fiombonana amin'ny fanokanana ny fiangonana ho sanamena fitiavana ary 12 Mey, 13 Mey, 14 Mey andalana mody anty Antananarivo indray ny mpiantafika. Fiara tsy mataho-dalana anankiray no heverina afaka andeha sy horaisina amin'izany no ny fahafahana tena voafetra ihany. 7 no isan'ny mpandeha ary ny fandaninany amin'ny fiara tsy mataho-dalana amin'ny ofany izay efa ny fampiresahana dia 300 000 ariary isan'andro, zany hoe 3 millions d'ariary ny 10 andro. Ankoatran'io ny solika fampandehanana azy izay mitotaly 1 500 000 ariary. Ny amin'ny fitaterana zany dia 4 500 000 ariary. Ankoatran'izay ny sakafo andalan'ny mpandeha mandritra ny 3 andro sy ny rano fisotrony. Ao koa ny vezivezena any an-toerana mandritra ny 4 andro anaovana ny atrikasa. Ny toerana ilasina sy ny sakafo mandritra ny atrikasa kosa dia misaotra ny tompo isika fanoraisiny sodaparitany laharana fafito Antanana sy ny havatsika izay nanatanteraka ny fanorenana. Eto ariavana dia manao antso ampitiavana antsika izay resy lahatra ny asa fitoriana ny filazantsara mba hiara-misalahy amin'izany tafika masina izany. Raha totaly ny fandaniana voatanisa teo dia 6 millions d'ariary. Ny amin'ny ofan'ny fiara
andray anjara ianao afaka manao hoe ao fa raisiko an-tanana ary nofa ny fiara indray andro 300 000 ariary na hoe tsy mahavita fa tsy 10 000 ariary efa zava-dehibe zany ny lalan-tsaintsika amin'ny fanatanterahana tafika masina amin'ity taona ity dia ny hoe fandraisana anjara ny fiangonana manontolo na dia tsy misy miala ao anatin'ny tetibola ny fiangonana azy ovitaitsika ny asa fitoriana ny filazantsara avy amiko sy avy aminao izany fandraisana anjara izany raha tsy isan'izay mandeha ianao dia isan'izay mpanohana ny asa kosa dia alaohery marina fa misy ireo asa natiny izay mbola hiazakazahantsika misy ny asa iombonana fanamboarana lakoziny ray aman-dreny izay voalaza teo mbola tsy azosika avela koa fa amin'izany rehetra izany dia mariny ny tompo amintsika fa velona izy ary manambina antsika amin'ny zavatra rehetra fa tsara koa ny mampahafantatra antsika ankoatra ny fianakaviana anankiray efa nahavita ny fanorenana fiangonana anankiray io dia mbola misy fianakaviana anankiray efa koa miazakazaka amin'izany eto amin'ity fitandremana ity ny faharesen-dahatra ao amin'izy ireo mivavaka ho azy ireny sika mba hanambina ny tompo azy avitan'ny asa izay ikerezany aina ary ety ampamaranana dia hoy ny soratra masina manao hoe Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony manatona ny biraon'ny fiangonana sika amin'ny alahady andray izay fotsika ny amin'izany asa tafika masina ny atsimo zany na manatona ny mpandrarahany fiangonana amin'ny ora fivoan'ny birao fa ny fanentanana manaraka riavana eo amin'ny fiatrenany asa ny akany isika fiangonana teo aloha dia misy ry atao hoe buffet izay anasana ny fiangonana sy ny mpanjifa ao amin'ny akany isaky ny zoma farany amin'ny volana novaina kely izy io ka natao alahady amin'ity alahady ity amin'ity aprily ity dia nampitondraina anarana hoe sakafo mpandresena ao ariana ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny Paska amin'ny heriny anio io fotoana io raha sitrapon'ny tompo manasa antsika ny akany fitiavana mba hanandrana ny talentan'ny akany amin'izany atao hoe sakafo dia hitantsika eo fa ny famako azy aloha dia ohatrany hoe ganagana misy vao matilo ho antsika izay efa nandray izany karatra izany dia hisaorana riavana fa amin'io no anehoany ny akany ny talentany manokana amin'izany fahaiza-mahandro sakafo amin'io koa no andraisantsika an-tanana mazava kokoa no ny tany aloha fa atsika ny akany fitiavana asantsika io raha to efa nandray ny karatra ianao dia hisaorana ary anambina ny tompo ahafana manefa izay tokony ho efaina raha mbola tsy nahazo ny karatra ianao dia afaka manatona ny mpikambana ao anatin'ny filakevim-pitantanana ny akany na ao amin'ny akany amin'ny ora fivoany ny fandraisana anjara raha ny buffet teo aloha 30 000 ariary amin'ity izy dia miavaka 50 000 ariary engany riavana tena iseo amin'io alahady io fa mandresy isika miaraka amin'ny akany fitiavana ary vonona ny olo-tanana izany asan'Andriamanitra izany ho fampandrosoana ny fiangonana dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny amin'izay hiezahantsika tsiraray anatanteraka ny tandrify antsika ny amin'ireny asa ireny Nita
raha iso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo nitsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay, izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra no ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mandiana fa velona ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany eny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.